Mbola ho ampitombona ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra loharanon'ny finoana. Tenin'Andriamanitra loharanon'ny finoana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 900 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fa 12. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Alleluia. Miderahan Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehova, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao, vangio amin'ny famonjenao aho. Ahitako ny soa azony voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, hiravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Efa nanota izahay mba amin'ny razanay, efa nanao izay meloka sy ratsy izahay. Ny razanay tany Egipta tsy mba nandinika ny fahagagana nataonao, tsy mba nahatsiaro ny abetsahan'ny famindramponao ireny. Fa niodina teo an-dranomasina dia teo amory ny ranomasina mena, kanefa namonjy azy ihany izy noho ny anarany, mba ampahafantarany ny asany lehibe. Dia noteneniny mafy ny ranomasina mena ka tonga tany maina iny, ary nitondra azy nitany rano lalina tahaka ny efitra izy. Namonjy azy tamin'ny tanan'ny mpandrafy izy, ary nanavitra azy tamin'ny tanan'ny fahavalo. Dia nosaronany rano kosa ny rafiny ka tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Dia nino ny teniny izy ka nihira ny fiderana azy. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra loharanon'ny finoana. Zany no ambara indray eto amin'ity mofinaina ity, indrindra ny andininy fa 12, manao hoe dia nino ny teniny izy ka nihira ny fiderana azy. Dia nino ny teniny izy ka nihira ny fiderana azy. Aseho eto amin'ity Salamo fa 900 ity ny fivadibadian'i Israely ilay tsy matoky an'Andriamanitra. Nisy fotoana nasehon'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely reto fa ny tanany tsy toa ny sandriny masina no mitantana azy ireo. Dia naniraka Mosesy mpanompony Andriamanitra nilaza sy nampilaza fanafahana ho azy ireo ka hitondra azy nivoaka amin'ny tany Egipta, hiampita ny ranomasina mena, hitondra azy hatrany amin'ny tany Kanana. Indrisy anefa fa tsy mba niaino zany ireto vahoaka reto, tsy natoky izany. Fa rehefa nitanteran'Andriamanitra marina tamin'ny izy ireo zany, arak'izay voambara eo amin'ny 15 hoe noteneniny mafy ny ranomasina mena ka tonga tany maina iny. Dia indro ny ambarany 12 amin'izay manao hoe dia nino ny teniny izy. Nino ny teniny Mosesy izay nampitondrain'Andriamanitra ny vahoaka rehefa nahita ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Zavatra lehibe hitantsika eto ry havako dia lay finoana ao amin'ny vahoaka no lay tenin'Andriamanitra no mitondra finoana ho an'ny vahoaka, ary dia indro ny mpanao salamo mitondra fifonana ho an'izay tsy nanana izany finoana izany, fifonana apahabe maso, fifonana fahobe, ka hitenenana hoe efa nanota izahay mba amin'ny razanay, efa nanao meloka sy ratsy izahay. Ary hitantsika kosa ny vokatry ny finoana fa mitondra ho any amin'ny fideranan'Andriamanitra. Dia izany no ahitantsika Alleluia,
miderahan'i Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famondram-pony. Ry havako malala ao amin'ny tompo, azavain'ny apôstôly Paoly mazava tsara fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy, entina hanambarana fa tsy misy loharano hafa iorenan'ny finoana afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary hitantsika matetika zany rehefa ny teny Kristy dia indro mitondra finoana ho an'ireo izay nahita, ho an'ireo izay nanatrika, ho an'ireo izay niara-ny asa-pamantarana sy ny asa mahagaga izay nataon'i Kristy zany, ka mahatonga azy ireny ho velom-piderana an'Andriamanitra. Tsarovy ary ry havako, tsarovy fa ny soratra masina dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany no loharanon'ny finoana eken'ny fiangonana, tsy ny famantarana, tsy ny fahagagana no mitondra finoana fa ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny zavatra hita maso sy azo tsapain-tanana no manorina finoana, raha tsy zany dia tsy finoana intsony izy fa izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany no manorina finoana fa tsy tranga hafa tahaka izay heverina hoe ny lovatsofina na ny angano na ny nofy na ny fahitana samihafa, fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Aorena ao amin'ny tenin'ny Kristy ny finoanao, ny fiainanao, dia ahita zava-mahagaga izay ampanantenan'Andriamanitra anao ianao. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'ny teninao izay mampahatsiaro anay fa ny teninao no loharanon'ny finoana, iorenan'ny finoana kristianina. Ary misaotra anao izay Tompo afaka manana zany finoana izany, izay finoana velona sy miasa, ka hanantenanay ianao ilay Andriamanitra tsy miova. Fa amin'ity anio ity izay raha afaka mivavaka eo anatrehanao, dia mivavaka manokana ho an'ireo namanay, ho an'ireo mpiarabelona aminay, ho an'ireo kristianina indrindra izay vahiny sy mpivahiny any an-tanin'olona, andranto fianarana, mila ravinahitra, mivaro mandeha sy noho ny amin'ny antony maro samihafa, dia mivavaka izay mba tsy horery izy ireny fa ianao hiaraka amin'ny mandrakariva. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.